Zay no makasika niny fanisokatra androany kosa ny taom-pianarana ho an'ireo mpisolo vava mpianatra rana ny avocat stagiaire izay mahatratratra any amin'ny 70 any ny isan'izy ireo ny lanonam-pitsarana no mariana hatamin'ity androandroany ity dia nahafahan'izy ireo naneho hevitra makasika ny asany izany fiarovana izany. Efa fanaon'ny olavitry ny mpisolo vava maneran-tany ny lanonam-pitsarana manamarika ny fidiran'ireo mpisolo vava mpianatra rà amin'ny taom-pianarana izay any fotoana ahafahan'izy ireo maneho ny heviny mikasika ny fitsarana sy ny asa fiarovana. Androany no nanatanterahana izany teto amin'ny lapan'ny fitsarana Anosy. Ny avocat mpianatra rà zany dia manasa ny avocat tompitoerana rehetra zokiny sy ny ihany koa ny olona rehetra izay nahazo fanasana mba hieno ny fomba fijerin'izy ireo ny fitsarana sy ny asa fiarovana amin'ny ankapobeny. Zany hoe zany ny avocat stagiaire dia tsy mahazo miteny mahakasika ny fitsarana, mahakasika ny fiarovana, ny asa fiarovana fa amin'ny bâtonnier irery ihany zany zay araka ny déontologie fa amin'ny fotoana zay atao hoe fidirana zareo amin'ny fotoam-pianarana, zay moa le rentrée solennelle de la conférence du stage dia eo zany izy no mahazo alalana tokana ihany isa-taona maneho ny heviny. Anisan'ny voaresaka matetika ny kolikoly izay misy eo amin'ny sehatry ny fitsarana. Anisan'ny mahatonga izany raha ny voalaza ny fifananana tsy ara-dalàna. Io zany dia tena efa mampiteny mona raha fijerina io be loatra io ary manapozina ny fitsarana eto Madagasikara. Misy antony maromaro moa zany no nitenenina tamin'izay dia hoe ny ao ny tokony hoe misy olona zany manao asa ny mpisolo vava mangalatra manao ny asa. Hitanareo amin'ireo zao fa ankizy ireo ge mianatra mihitsy aloha mandrato fianarana ambony any amin'ny FPA dia avy eo mbola manao stage, mbola mianatra mihitsy zany ianarana mihitsy ny asa mpisolo vava dia misy olona tonga eto amin'ny fitsarana tonga dia miantsoantso olona reny sisiny ireo fa zay no mahavita nyty zavatra ohatran'izany zany zay le kolikoly tokony enjehana mafy mihitsy zany zavatra ohatran'izany fa manapozina sy mandoto ny fitsarana malagasy. Efa mandray ny ezaka nge ny ministera ny fitsarana manao ny ezaka zay aty amin'ny ordre des avocats misokatra zao tony trano tony andraisana ny olona zay mila toromarika zany mba tsy ho lasa ary amin'ny vahoaka ary amin'ny atao hoe mpijirika asa ary dia nefany le ezaka atao zany mbola tsy ampy. Fantatra ihany ireo izay misandoka ho mpisolo vava fa ny fepetra tokony ho raisina no tsy ampy. Mila enjana dia enjana mihitsy zany fepetra raisina amin'ny zavatra io. Ao ihany koa ny lalàna zany zay atao hoe tsy ampy ny fipetrany ka ohatrany hoe lasa malalaka loatra le olona manao an'le asa zany. Zany hoe ohatra zany angamba ny ilazako zany hoe any amin'ny polisy gendarme ireny zao hitanareo na any amin'ny famitorana rehetra dia ohatra amin'ireny le lalàna mbola miteny ihany hoe ny avocat hoe mbola tsy mahazo miditra tsy mahazo miditra tsy mahazo mijery dossier dia izay zavatra rehetra zay zany teo anatin'ny asan'ny avocat zany tokony atao tokony ahafahana zany manampy mitadiny marina fa tsy lasa hoe ahodikodin'olona iray le marina ao anatin'ilay izy. Misy ireo efa notoriana nandalo fampanoavana ary ao ihany koa no any am-poja fa misy foana ny tranga vaovao. Amin'izao dia mahatratra anarivony ny mpisolo vava manerana ny Nosy sy folo ireo mpianatra rano nanomboka ny taom-pianarana androany. Nosoritan'ny lehiben'ny olavitry ny mpisolo vava fa mbola tsy misy rafitra amin'izao ahafahana mametraka ny mpisolo vava any amin'ny faritany rehetra any ka misy toerana misy fitsarana nefa tsy misy avocat.